Naharitra atelona ny fikanon-doha izay nahitana fandraisana anjara mavitrika ireo mpisehatra rehetra voakasiky ny ala-onko. Fehi-kevitra 7 no mandrafitra ny tondrozotra hitantanana ny ala-onko mba holovain-jafy ny fisitrahana ireo arena sy vokatsoa entiny. Iray amin'ireo fehi-kevitra ireo ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny ministera roa voakasika mivantana amin'ny fitantanana ny ala-onko dia ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianarany Jono sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Tokony ampitoviana ny fomba fijeren'ny rotota eo amin'ny fomba fitantanana ka hatambatra ny fitaovana eo am-pelantanana mba azahoana vokatra tsara. Anisan'ny fonenana tandondomondoza tena arovan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianarany Jono ny ala-onko ary maro ny asa efa natao momba izany. Ny tsara fantatra zany dia eto Madagasikara ny ministera izay miahin'ny Jono dia efa mametraka ny lalàna ny fianjana fitantanana ny ala-onko zany. Nefa tsy maintsy hojerena manokana ohatra izao zany fampiarana an'izany lalàna zany ino ny lesoka tsy maintsy horesana amin'ny lafiny fitantanana zany. Misy koa ny vondrona ray fotony izay efa mitantana an'izany mangrove zany. Misy ny fahaiza-manao ny traikefa efa nanan'izy ireo. Misy koa ny fitantanana izay tsy mahomby. Inona ny azo anatsarana an'izany. Ka ny ministera manokana zany dia anisany mametraka lalam-pahamehana an'izay satria ny tanjona ny ministera dia ny fitantanana maharitra ny arena anaty rano ny an-dranomasina mba holovain-jafy. Manoloana ny vina nosoritan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny amerenana indray ny ala-maitso dia nanao fanambarana ny raisana ny ministera rotonta ho santatry ny fanamafisana ny fiaraha-miasa. Na velombolo ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa nasionaly ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana. Fahitavanay zany tena mitondra loza be dia be amin'ny sehatra ny Jono eto Madagasikara zany ny fahasimbany ala-onko satria ny hazan-dranomasina rehetrarehetra zany izay mivelona sy miaigny ao agnatin'ny ala-onko io, avy eo izy mivoaka mandeha agny ivelan'ny ala-onko lasa fiveloman'ny mpanjono. Raha resaka mangrove zany no potika midika zany fa potika koa ny fiveloman'ny mpanjono rehetrarehetra. Nofaranana tamin'ny fambolena onko tao Belalanda Andranolava ny atrikasa nasionaly momba ny ala-onko ho fanamarihana ny andro ny 24 Jolay, andro iraisam-pirenena iarovana ny ala-onko. Tsirina honko miisa iray hetsy no nambolena tamin'ny velaran-tany 10 hektara ka ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa nasionaly momba ny ala-onko niaraka tamin'ireo vondron'olay fotony mamelo onko no nanatanteraka izany.